Iny ihany koa no mitondratsika makany amin'ny taranja baolina lavalava izay eo anivon'ny seksiona Antananarivo Renivohitra izay nitaterahana androany moa ny lalao famaranana iadina ny toerana ray ekarana ao amin'ny top 20 ka ny Matadôria sy ny FT Andavamamba no nikatoka tamin'izany. Ny Matadôria no tafita hiakatra ao amin'ny top 20 rehefa nandresy ny FT Andavamamba tamin'ny 7-20 no 2-20 nambaran'ny filohan'ny seksiona ihany koa tamin'ity androany ity fa mbola mijoro ary misy ara-dalàna ny seksiona Antananarivo Renivohitra eo amin'ny taranja baolina lavalava. Tafita ilalao ao amin'ny top 20 ary ny ekipan'ny Matadôria avetsy nosopatana rehefa nandresy ny ekipan'ny FT Andavamamba tamin'ny isa 7-20 no 2-20. Lalao izay isany nampitsanga amin'ny toetra hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany ity lalao ity. Samy lalao tao anaty tanjaka ny rotota. Tao anatin'ny 10 minitra voalohany dia nahatonga baolina nentina ny FT Andavamamba raha natsara hors-jeu ny Matadôria 10 minutes ny isa teo teny amin'ny solaitra be. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia ny fandambiasana tanteraka ny fanafiana. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa tsy nisy akitsitsitsony ny lalao fa dia azakazaka hatramin'ny farany. Itongilana tany amin'ny Matadôria ny vitana ka izao izy nitafita amin'ny top 20 izao. Nandritra ity lalao ity dia nitondra fanazavana Andriamatoa Rakotonandrasana Gilbert mahakasika ny seksiona Antananarivo Renivohitra eo amin'ity taranja baolina lavalava ity. Noho ny fahavitan'ny ny andraikitra izay nomenanay zany tato anatin'ity seksiona Antananarivo Renivohitra ity dia ny fanatanterahana ny top 20 io tanteraka soamatsara izy androany no niezaka izay efa niporofo-nay tamin'ny namana mantsakaiza rehetrarehetra hoe hanao n'izay zavaratsy metimety kokoa no ny tsy hitan'ny olona ny seksiona Antananarivo Renivohitra. Ndreto izay mbola mivondrona ary mbola manamafy fa mbola seksion izay hatramin'izao ka tsy hitako izay ampiayany ireo dirigeant de club rehetrarehetra zany fa mbola vonona hitarihako tarihandra Rakotonandrasana Gilbert na bebera ao anatin'ny seksiona Antananarivo Renivohitra mbola vonona ny anome tsaratsara kokoa sy ny mendrimendrika kokoa ho an'ny fileovana rehetrarehetra izay nifidy anay. Araka izany dia mbola mijoro ary misy ny seksiona Antananarivo Renivohitra araka ny fanazavan'izy ireo ary mitoy ny lalao fanitsanana ho amin'ny fedina ny tompon-daka.